fanavozana ny Repoblika Malagasy, fifidianana lalam-panorenana no tokony ho atao hoy ny antoko SVM. VIH/SIDA misoko miadana eto Madagasikara, mila amafisina ny fanentanana amin'ny fanaovana tsy fandriam-pahalemana, amafisina ny fanohanana ireo andromasim-pokon'olona. Manatra ny fiarabana tompoky lahy sy tompoky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasanao ampanajana izahay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny raharam-pirenena sy ny fiainana politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Ilaina ny fampiresahana sy ny fivelarana amin'ny mpisehatra politika rehetra tsy ankanavaka raha ny fanazavana. Misy manidy varavarana nefa ireo tanora mpanao politika sasany tsy fandray amin'ny filohan'ny fanavaozana. Manoloana izany dia manao antsoavo ny vovonana NGPM mba hijeren'ny filohan'ny fanavaozana ireo olona tena vonona hitondra fanarenana ho an'ny firenena ao anatin'ny dinika politika izay ho ataony. Narcisy Karazafy sy ny Arotanjona no nanao ny fanadihadiana mahakasika izany. Manoloana ny antson'ny fitondrana amin'ireo mpisehatra politika samihafa iroso amin'ny dinika politika dia nambarany mpandrindra nasionaly ny NGPM fa ilaina ny fanokafana ny sehatra fifampiresahana amin'ireo mpisehatra politika rehetra, indrindra ireo tanora mpanao politika izay tena mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana. Tsara aloha manamarika fa ny NGPM dia plateformana leader ny ao anatiny. Zany hoe olona anatina antoko tsirairay avy sy fikambanana tsirairay avy no mandrafitra ny NGPM, nouvelle génération politique malagasy. Ho anay zany ny filamatra dia hoe manohana ny fampandrosoana ary manohitra ny fampahantrana. Karaha hitanay kosa izay olona hitanay sy tazanay kamiona ny filoha ka olona tsy tondra ny fampandrosoana akory fa resaka fanakorontanana sy fitadiavana toerana fotsiny no ionany amin'izany filoha zany ka ho anay tsy tanay hoe dia tsy mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena zany olona zany. Niteraka resabe ho an'ny mpanara-baovao ihany koa ny fahitana ny fandraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny mpanao politika izay efa mpanolotsaina ny fitondrana ny fanimy teto amin'ny firenena omaly nambaran'ny NGPM fa efa ratsy eo imason'ny vahoaka ireny mpanao politika sasandreny kanefa mbola raisina asiasiana miaona amin'ny filohan'ny fanavaozana ihany. No mafisiny koa fa misy olona eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika manakana ny fiaonan'ny filohan'ny fanavaozana amin'ireo tanora mpanao politika. NGPM angamba mikasika an'ireny misy ireo mpanao politika tsy tenen'le terme filazan'le izy angambany eto fa misy ireny olona ireny dia efa hita fa ananan'ny olona fijery ratsy zay angamba ilazana azy, nefa dia somary gaga ihany izahay fa mbola voantso ihany ireny efa fantatra hoe inona no nentin'izy ireny teto amin'ny firenena hatramin'izay. Ka ho anay ho an'ireny olona ireny raha ireny mitondra dinika ho any amin'ny filoha amin'izao fanavaozana izao tsy dia mianala zavatra betsaka amin'ireny olona ireny izahay, nefa kosa mangataka ny fitondram-panjakana, mangataka ny filohan'ny fanavaozana izahay mba tena hoe misy ny tanora mpitolona izany tena mpanidy varavarana ao fa tena sahirana ny olona iona amin'izany filoha zany nefa mba tena hoe mieritreritra an'izao fanovana izao. Mikasika ny sy fandriam-pahalemana dia nambarany fa misy ireo mpaniraka ao ambadiky ny korotana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana miantso ny fitondran'izy ireo anamafy ny fanadihadiana sy hitady ireo tena tompon'antoka amin'ny ireny tranga ireny. Mahita hoe misy olona mpaniraka ireny olona ireny, misy mpaniraka ireny olona ireny dia mila karohana izay tena fototra. Ilazantsika mba hoe ao anatin'le hoe gros poisson ngambany satria misy tombontsoan'olona, misy tombontsoan'olombitsy créer an'ireny fanakorontanana sy tsy filaminana eto amin'ny firenena ireny. Ka ho anay zany dia tena mangataka mihitsy izahay hoe tsy reny mbola olona tena hoe madinika ireny no hita soapotra fa tena mangataka amin'ny fitondram-panjakana hoe karohana, fikarohana tena mafy dia mafy amin'ireny olona tena fototra ireny tsy fandriam-pahalemana ireny ary manentana ny anatin'ireny isika vahoaka madinika anaty fiarahamonina any mba haplaza ny tompon'andraikimpanjakana izay akaiky antsika
raha mahita zavatra hita hoe tsy mazavazava amin'ny olona izay manodidina antsika reny satria ireny olo reny tsy maintsy anaty fiarahamonina any ihany. Na izany aza tsy ampy raha ny fanjakana irery no hiady amin'ny tsy fandrimpahalemana fa ilaina ny fiara-mientan'ny vahoaka eny fotony indrindra amin'ny fanomezana vaovao sy ny fiara-miasa ny tompon'andraikitra mba hiarovana ny filaminana eto amin'ny firenena. Mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany ny tena fanavoazana maharitra dia tsy maintsy miorona amin'ny fanomezana fahefana ny vahoaka sy ny fanajana ny safidiny hoy ny antoko HVM. Sarotra ny lalakizorana amin'ny tena fanavoazana raha ny zava-misy amin'izao fotoana hoy ity antoko politika ity. Nanamafy noho izany ny antoko fa ny fampidiniana amin'ireo hery-velona politika sy ny fianonany fehim-bahoaka no antony fametrahana demokrasia maro toerana sy rafitra politika maharitra eto amin'ny firenena ka ahafahana manatanteraka ireo fitakiana natao nandritra ny tolona nisy teto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Ny antsipirian'izay eo amin'ny rindra-tsara ny tahiriny aina. Tsy misy afa-tsy ny fanomezana fahefana feno an'ny vahoaka ny fahafahana mametraka maro toerana ny demokrasia. Azo atao tsara ny adihevitra ho an'ny samy mpisehatra amin'ny raharaham-pirenena fa ny tena goavana dia ny feom-bahoaka. Izany no antony anamafisana sy ivoizana fa tokony ho fifidianana lalam-panorenana no misy eto na élection constitutionnelle fa tsy fitsapahakevim-bahoaka fotsiny na ilay atao hoe référendum hoy ny antoko HVM. Ny adihevitra momba ny hoe ahoana état fédéral na ve état unitaire dia hozy zahay hoe ny tena takinay dia élection constitutionnelle. Zany hoe tsy tokana tsy référendum ny atao eo zany fa rehefa mandeha ny concertation nationale dia izay hevitra maro avany amin'ny tsirairay izay eritreretra fa mahasoa firenena dia aleo antanina vahoaka fa tsy ekenay hoe misy tokony olona mpanao politika mivorivory na fikambanan'ny tanora na fikambanan'ny vavaka na ny sisa tonga dia rapakevitra hoe tsy maintsy ity atao. Fa aminay zany dia manelingelina ny demokrasia zany satria zany no tena fomba demokratika tsy maintsy averina ny vahoaka ny fahefana dikan'izany dia anisy latro lehibe indrindra. Tsy olana ary tsy tokony olana ny firosoana amin'ny fandravana ireo androm-panjakana. Mila apetraka mazava nefa ny foto-kevitra na tonga ny tolona ka nijoroany ny fitondrana fanavozana izao hoy ny fanamafisana. Raha vao ny institution ohatra zao raha vao ny institution reny dia ho zay anisany tena mitaky an'izany zay fa mametraka kosa fotoana roveny satria ny zavatra fanekena teto amin'ny firenena tamin'ny fananganana an'izao fanavozana zao mamatsotra ny rehetrarehetra ka mety anakorotana amin'ny firenentsika dia ho zahay hoe ie satria manamanoka be reo toko hoe ny firosoantsika any amin'izany fanaovana politika madio zany ny fomba fanaovana politika teo aloha ka tiany olona isy rupture. Misy olona tonga amin'ny tenin'ny secrétaire général national lay teo lasa mifanalavitra be ny mpanao politika sy vahoaka. Ho zay hoe marina zany fa mila fanovana ny fanaovana politika dia misy an'izany zany hijerevana hoe mbola zao hoe fomba hifidianana zany député zany ohatra hifidianana zany sénateur zany. Maninona izy ireo no tena lasa tsy maty manota mihitsy, maninona ny vola ny tena manjaka anatin'ny fifidianana. Tsapa hoy ny antoko HVM fa tsy mora ny firosoana mankany amin'ny fanavozana. Misy ny mandeha fa mbola misy ny miverin-dalana amin'ny fomba fanaony teo aloha ho an'ny sasany mihevitra fa akaiky ny mpitondra amin'izao fotoana. Izany hoy ny antoko ny mazava-dehibe ary efa dingana goavana ny fiainona ny mpanao politika ataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika amin'izao fotoana hoy ny fanamafisana. Mahafoaka be mihitsy le fanavozana fa misy le lazainay hoe misy mitarika miverina, misy miakavia, misy miakavanana, misy mitady ezakazaka be dia zay dia mba tokony fitonam-panjakana. Ary zay no apresianay azy eny bebe kokoa ny mpanao politika. Tsy voatery ho ratsy daholo akory mpanao politika fa manana traikefa amin'izany mpanao politika ahafahana tsy miala amin'ilay tanjona zay andalantsika fa ny lalana mandalina makany tsy maintsy iarahana satria zay ny marimaritra azy. No mafisy ny antoko HVM fa ny fanavozana dia tsy tokony hijanona ho resaka politika fotsiny fa tsy maintsy mifototra amin'ny safidin'ny vahoaka. Ho azy ireo ny fampidiniana sy ny fanomezana lanjan'ny feom-bahoaka no antoky ny fananganana firafitra demokratika maro toerana sy maharitra ho an'ny firenena. Efa miroso ny fanavozana ny firenena amin'izao fotoana ary miasa ny fanjakana hoy ny Amicale des CST Sénateurs de Madagascar na ny ACS.
Nisy ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity izay miantsony ampitsarana ny fanakorontanana maro samihafa ataona olombitsy eto amin'ny firenena. Nanamafy ny fikambanana fa zava-dehibe ny fanoana ny vahoaka malagasy ny fitoeram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Ny antsipirian'izay rindratsara ny tahiriny aina. Vavolombelon'ny mpiasa ny bainga voavadika asa fatsikabary no zava-misy ankehitriny. Maro ny porofo manamarina izany amin'izao fotoana izao ary isan'izany ny famahany fanjakana ny olany jirama hoy ny fanazavana. Misy ny fividianana fitaovana vaovao na groupe zany ho an'ny jirama. Eo ny fahasahiny mpitondra mamaky batsilana sy mampitandrina ireo orinasa mamatsy herinaratra any jirama. Fanavaozana ireo fantsona mitondra ny rano izay efa antitra. Fanaovana fanadiadina izay ataony fitsarana sy ny bianco miaraka amin'ny tompon'andraikitra ny jirama ao anatin'ny jirama satria ahina ny misy sabotage. Faharoa amin'ny lafiny sosialy dia ny fampiakarana ny karama ny mpiasa malagasy na fonctionnaire io na tsy miankina. Fanomezana ny indemnité de logement. Mpitandro ny filaminana miady amin'ny fangalaran-jaza sy fakanan-keriny ny olona. Anisan'izany ireo vahoaka malagasy varira. Fananganana usine voaingana io amadika ny ranomasina ho rano azo sotroina any Androy. Hitantsika ngamba hoe ao Ambovombe Androy le sonie vaovao iny. Fahatelo mikasika ny lalana. Fanamboarana ireo lalam-pirenena efa potika toy ny RN2 Tomasina, RN4 Mazenga, RN7 Fianaratsoa Toliary. Famakina ny lalana Tsirono Mandidy sy Maintirano izay tsy nisy nijery nandritra ny taona maro. Fanomboa ny tetikasa Flay Over. Ny bretelle hitantsika ny Ambohimahitsy Ambatobe ary mampitohy Anambohibe sy Somako izay manala ny fitoanana mankany avaratra, manala mahitsy ny anarehetra iny zany Sabotsinamena. Hita ihany koa ny ezaka eo amin'ny lafiny fanarenana ara-toekarena ho ihany ny fanamafisana. Isan'izany ihany koa ny fananganana orinasa sy ny famelana ireo orinasa malagasy iodina sy amokatra raha ny fanazavana ihany. Fananganana orinasa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny tetikasa fandroso. Izay nanokana ny fitondram-panjakana vola mitetina 2 tapitrisa miliara 200 miliara ariary. Dia ny fahavitany voaingana no navita ny plan stratégique ny omnisy afana mitrandraka ireo arena akibony tany eto Madagasikara izay efa atomboka Tsoatsy. Fanomezana aina indray ny tetikasa tsy miroro. Fafantatsika momban'io fanapahan-kevitry ny mpitondra fanavaozana andray atanana ny fanafarana mivantana ny solika. Ampy izay ny fanakorontanana mila fitoniana sy filaminana ny firenena ankehitriny mba hisian'ny fampandrosoana aingana sy maharitra. Antsoavy no atao amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika momba izany ho iatrany ny fanazavana. Efa ela ny jalina sy ny afiana tao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ka manantena fiainana vaovao metimety kokoa. Rivo vaovao no mitsoka ankehitriny ary tara-pahazavana no efa mitsidika koa aoka ajanona manomboka izao ny toetra tsy mahomby nanapotika ny firenena hatramin'izay. Toy ny fialonana, ny alakobika tsy tiako tare, ny fitiavatena ary ny kolikoly. Fa kosa ny fanometanana isika rehetra anampy izao fanavaozana efa mandeha izao ka ny fihavanana izay sotoavana malagasy ary ny fahamarinana no ampanjakana ho fampandrosoana ity Madagasikara malala sika ty. Manao antsoavo ho an'ireo mpikambana ao aminy moa izy ireo mba samy hovonina amin'ny fandraisana anjara amin'ny dinika politika sy ny fikonan-dom-pirenena. Vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia niaran'ny Salahy ny faritra Analamanga sy ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny fanolorana fitaovana anohanana ny asan'ireo andrimasom-pokon'olona. Nidina teny amin'ireo boriboritany sy ny fokotany maro eto Antananarivo ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny nanolotra mivantana ireo fitaovana.
sady nampirisika ny rehetra andray anjara amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka. Narcisse Karazafy sy ny Aritanjona no mitondra ny Antsipriam-baovao. Zava-dehibe ny fanamafisana ny andro masom-pokon'olona manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy eto amin'ny firenena, tsy vitan'ny fanjakana fohy berery ny fampitaovana ireo mpisehatra rehetra. Noho izany, ny fanometanana ny faritra Analamanga sy ny komuna Antananarivo renivohitra nanolotra fampitaovana ireo andro masom-pokon'olona. Gilet sy kiririhoka miisa 3,000, torche 500 isa no natolotra sy mbola ao atolotra ireo andro masom-pokon'olona eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra sy amin'ireo komuna manodidina avy amin'ny faritra Analamanga. Finday ampiasain'ireo andro masom-pokon'olona hanamora ny fifandraisana sy ny fampitana vaovao rehefa misy tranga mampiaya na manohitohina ny filaminana kosa no natolotry ny komuna Antananarivo renivohitra. Ny tanàna Antananarivo dia misokatra amin'ny fampanjariana izany filaminana eto amin'ny tanàna izany. Ary izay no napirisika ny mpiara-miasa ifametana nampitandro filaminana satria tompon'andraikitra ihany koa ny commune urbaine amin'ny filaminana eto amin'ny tanàna. Ka isaorana eto ianareo nafoy fotoana nafoy nanolo-tena amin'izany adidy ho an'ny fiarahamonina izany. Ianareo no mahalala ny zavatra misy eny amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy eny. Ianareo mahalala hoe ty ponina ty aminay na ity tsy ponina ty aminay. Ary ianareo ihany koa no antoky ny filaminana eny anivon'ny fokontany misy anareo tsirairay avy. Ankoatra izay, nambaran'ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana fa tsy ny fitaovana ihany, fa mila hamafisina ihany koa ny fiara-miasa amin'ny FDS sy ny olom-pirenena ary no hamafisiny ny fankahirezana sy ny famporisiana ireo andro masom-pokon'olona sy ny voamera ny fandriam-pahalemana. Tokony indraindraikitra amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana ny tsirairay indrindra eny anivon'ny fokontany, ho kosa ny prefet n'Antananarivo. Isika ireo no mpiatsehatra voalohany ety fotony. Ny faritra sy ny komuna voaboaka mpahatsin-dra-pahefana. Ao ny préfecture de police, ny district sy ny fokontany reto hery fiarovana sy filaminana reto reo ny eto amin'ny akavanana. Isika ireo zany no tokony raha voalohany indrindra ety fotony raha vao miresaka isika hoe filaminam-bahoaka sy fandriam-pahalemam-bahoaka. Zay ny raha nefa tsy vita rery fa tsy maintsy miainga eny fotony, miainga eo amin'ny vony fokontany. Ny komity fokontany izay tarihan'ny chef de fokontany sy ny lefatra izay voatendrena ianareo. Misy ny voameran'ny fandriam-pahalemana ao ary misy ny andro-masom-pokon'olona. Raha vao miresaka isika filaminana sy fandriam-pahalemana ifotony, ny dikan'izay ny tsirairay no tokony andraikitra ary ny tsirairay mandray andraikitra. Tsy maintsy olom-pirenena tsirairay io no tokony andraika voalohany amin'ny tenany izy sy ny zanany sy ny ankonany sy ny fananany. Dia io tsirairay io mila mandray andraikitra. Nidina ifotony nanatitra ireo fitaovandreo tao anatin'ny boriboritany voalohany, faharoa ary fahaefatra ary nitsidika any Ambanidia, Analakely, Ambohimanarina, Ambatomainty tsy azo tafo ny lehibe ny faritra Analamanga mpisolo-toerana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny prefektura n'Antananarivo ary ny komuna Antananarivo renivohitra izay nitarihan'ny PDS sy ny mpitandro filaminana. Vaovao mahakasika ny fahasalamam-bahoaka kosa indray dia mila hamafisina ny fanentanana ny ady atao amin'ny chef parta ny tsimikaretina VIH/SIDA. Nahitana fiakarany be ireo olona mitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara. Noho izany manao antso fanentanana amin'ny fanaovana fitiliana ny fandahara nasionaly misahana ny VIH/SIDA na ny PNLS eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny Antsiprian'izay tateriny Narcisse Karazafy sarotsindratsariny ny Aritanjona. 4,27 isanjato ny lehilahy ary 2,15 isanjato amin'ireo vehivavy manao fitiliana ny tsimikaretina VIH/SIDA no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina. Manodidina ny 5,900 sy 1 hetsy ireo lehilahy ary 1,307,507 sy 4 hetsy ireo vehivavy efa nanao fitiliana araka ny angon-drakitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mbola olana ara-pahasalamana lehibe eto Madagasikara ny ady amin'ny VIH/SIDA na dia eo azy ireo ezaka efa natao. Raha ny antotanisa no jerena dia ambany ny tahan'ireo lehilahy mahasahy manao fitiliana VIH kanefa ny lehilahy no manana taha-ambony amin'ny fitondrana ny tsimikaretina. Tsy haiko hoe inona mampatatra raha vehivavy aloha matanjaka.
tena mihoatra ny lehilahy na raha misy problème dia vehivavy hitako hoe matanjaka kokoa dia ohatr'izay zany mety ohatr'izay koa ny andraisan'ny raroan'ilay ohatra ny hoe lehibe loatra angambany ilay olana zany amin'ny zareo resaka VIH zany satria taloha eritreretina hoe VIH tonga dia maty dia le filazana ny résultat eo amin'izay samy mitaitena fa ny vehivavy kalma kokoa ny lehilahy ary atrika izay dia ohatra tsy sany lehilahy nefa eto mampirisika anareo lehilahy nizaniza taranakatsika jerena dia vonjeo ny taranakatsika ndao anaova dépistage daholo satria izay ihany no ahafahantsika manao an'izay mahafantatra ny résultat. Ny taona 2024 miisa 2070, ny taona 2024 miisa 380, ny taona 420 niakatra 700 ary ny taona 520 dia nananika ny 270 ireo namony ainy vokatry ny aretina mifandraiky amin'ny masero positif azy. Porofo zany fa manomboka tsy voafeny fiparitahan' ity tsimoka aretina ity mbola betsaka ihany koa ireo vondron'olona mora hipariahany isan'izany ireo mpivarotena ny lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy mpampiasa zava-mahadomelina tsindrona ny olona voan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo na ny IST ireo voafonja ny tanora marefo vehivavy bevoka zaza ateraky ny reny mitondra ny tsimoka aretina ary ireo marary ny tuberculose. Fa kosa lay matahotra le fatahorana mahafaty ihany indray zay dikazay andao taranakitsika raha ohatra ka tsy manao dépistage tsika amin'ity izy miakatra be mihoatra ny 1% après ny tompona andraikitra lehibe moa zany efa nilaza fa miakatra ny tahan'ny olona voa VIH tsika zay taranatsika raha fa ohatra ka tsy hanao tsika lehilahy vehivavy foana raha tsy hanao an'izay dépistage après 5 ans dia sanatria ve ho atsasaky ny malagasy vo dia andao rea andao fa izay ny mahavy anay eto satria izay ihany no ahafahantsika manao an'izay mahafantatra ny résultat hoe mitondra ve sa tsy mitondra dia tazomina izay maha-négatif anao raha ohatra ka mitondra dia azadia indrindra fa misy ny fitsaboana fandraisana tanana maimaimpolna any amin'ny tombo-pahasalamana maneran'i Madagasikara ary indrindra azo antoka le izy ary afaka miteraka afaka miasa ohatra ny olona rehetra ary le izy tadio fa confidentiel tsy mbola nisy hatreto hoe mivoaka le izy fa ny problème ny olona zany matetika dia le nandraisany an'le izy dia manana an'ilay lasa manao taux discrimination azo manokana izy fotoana zao hiantsona antsika vahoaka malagasy hanao dépistage. 770 amin'ireo distrika miisa 770 eto Madagasikara no ahitana ta ambony 100 ny olona mitondra ny tsimoka aretina. Distrika 110 ahitana ta mitondra ny tsimoka aretina 500 ary distrika iray no efa mananika ny 100 ny tahan'ny olona mitondra tsimoka aretina ao aminy. Ilaina arak'izany ny fanatsarana ny rafi-pahasalamana, ny fantarana ny fitiliana, ny fiantohana ny fisian'ny fanafody sy ny fitaovana ilaina ary ny fampiasana paikady vaovao toy ny fanaparitana ny fitiliana ataon'ny tena na ny autotest. Ny fanetana na ny sensibilisation fanaovana campagne éducative amin'ny resaka hoe santé io ny tena hoe zava-dehibe indrindra ahafahana manentana ny olona satria amin'iny olona mahafantatra kokoa ny zavatra tena marina hoe olona mpitsabo olona miady amin'le VIH sida mihitsy no mampafantatra azy hoe zao ny risque izao no azona ilay aretina dia ny sensibilisation tokony hoe ho an'ny rehetrarehetra mihitsy na any amin'ny commune ny fokotany ny any am-pianarana ny any am-perinasa sy ny rehetrarehetra manakizay dia mila miara-misala ihany koa ny mpiara-piombinantoka rehetrarehetra miady amin'ny VIH sida amin'ny fanetana eny amin'ny toy ny réseaux sociaux ny amin'ny télé ny amin'ny radio eny amin'ny gazety indrindra mofa ny affiche publicitaire. Tsara ny mampatsiahy fa isan'ny tandinondoza ihany koa ny Reny Bevoka mitondra ny tsimoka aretina satria Reny Bevoka 3 amin'ny 4 mitondra ny tsimoka aretina no tsy misitraka ny fitsaboana sahaza. Manoloana ireo antotanisy ireo miantso ny olom-pirenena indrindra ireo tanora ny tompona andraikitra mba hanao fitiliana ary anaraka ny fitsaboana raha toa ka efa séropositif.
Vaovao avy any amin'ny distrika ny Mananjary kosa indray WMISA 7 sy latabatra ho an'ny mpampianatra no natolotry ny fitoram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho an'ny EPP Ambohimaso sy ny EPP ao Befotaka ao amin'ny commune Marosangy distrikany Mananjary amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo fitaovana avy amin'ny fitoram-panjakana ireo dia nanolotra fanampina manokana ihany koa ny solombavambahoaka ka nanome table d'accouchement ho an'ny CSB ao an-toerana ary baolina kitra iray ho an'ny tanora. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny Anise Francisco ao Mananjary. Saika potika sy tsy mahafeno ny filan'ireo mpianatra intsony ny ankamaroan'ireo W ampiasaina ao amin'ny EPP Ambohimaso sy EPP Befotaka ao anatin'ny commune Marosangy distrikany Mananjary. Vokatra izany dia maro amin'ireo mpianatra no voatery mipetraka amin'ny tany rehefa manaraka ny fampianarana. WMISA 7 miaraka amin'ny latabatra ho an'ny mpampianatra ary seza roa no natolotra ho an'ny EPP Ambohimaso sy Befotaka. Marina nefa zany fa na dia ao zany asan'ny ezaka tany fanjakana zany dia misy koa zany fitaovana nazahoana an'izany mbavambahoaka zay eto amintsika nagnesikesika makasika an'izay ka tonga soamasara aty zany fitaovana zany ka voamarika zany fa sy nivilivily io fitaovana io fa tena tonga amin'andefasana anazy dia aty amin'ny EPP Ambohimandroso noho izany rariny raha ohatra ka makasitraka ny fitondram-panjakana sy ny solombavambahoaka ary mitondra toeranatsika. Tantsoroka iray ho fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana ny hetsika andraikitry ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izao ny tanterana izao ho tombotsoa ny zanaka malagasy ao amin'ity commune ity. Nolotra taolina miisa 520 hanafoana tanteraka ny lakilasy ny Befotaka dia table 20 ho an'ny Befotaka, table 10 metre ray ho an'ny Befotaka dia ny eto Ambohimandroso moa dia table d'accouchement iray avy amin'ny tegnanay io dia avy amin'ny fanjakana fohy be zay tariny filohan'ny fanavaozana Randriany Irina Mikael zay solohan'ny ministeran'ny fampianarana tegna ka isan'ny solotegna ministeran'ny fampianarana tonga eto i Zefania zay comptable ao amin'ny talemparity ny fanabeazam-pirenena atao anatin'ny faritra Vatovavy. Etsy ankilany nandiso ny vaovao miely milaza fa tsy nandalo eo anatrehan'ny chef ZAP ny fanolorana ireo W ireo ny solombavambahoaka mamiaza sarlo araka ny fanazavany. Porofony zany hoy izy ny fisiany solotenan'ny Dren sy ireo tompony andraikitra misana ny fanabeazana isaky ny fanolorana fitaovana. Nambarany ihany koa fa na aiza toerana anolorana ireo fanampina ireo dia tsy maintsy misy ny fandrindrana miaraka amin'ny Dren na ny chef Cisco ary mandalo eo anatrehan'ny chef ZAP. Tontolo ambanivohitra sy ny asa fampandrosoana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana kosa indray dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Alakamisy Votovorona ny tetikasa soram-piankonana sy fampananan'asa izay tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa ho an'ny tanora sy ny tantsaha eto amin'ny faritra Analamanga. Tetikasa toana ny Organisation Internationale de la Francophonie na ny OIF izy ity tanterahiny amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ho an'ny fikambanana Andrimaso. Rindra-tsary ny tahirinena no hitaterana ny antsiprian'izay vaovao izay. Maro ireo tantsaha manana traikefa sy fahaiza-manao eo amin'ny fambolena saingy voasakana amin'ny fampandrosoana ny asany noho ny tsy fisiany antota-taratasy fototra izay ilaina. Amin'ny alalan'ity tetikasa ity dia ahazo fanoanana izy ireo mba ahafahany misitraka fiaraha-miasa amin'ny riofitra ara-bola sy ara-teknika izay anampy amin'ny fanatsarana ny famokarana sy ny fampitomboana ny vokatra raha ny nambarany be ny tanàna. Tena ilaina ny tetikasa satria maro ireo mbola tsy manana kara-panondro eto anivon'ny commune ary betsaka ihany koa ny mpamboly tsy afaka mivelatra nefa izy ireo raha tsy manana an'izay ataontsika hoe soram-piankohonana sy kara-panondro zay satria ireo dia sehatra hoentina ahafahana mindram-bola eny anivon'ireo mpamatsy vola ireo le ataontsika hoe mpamatsy vola majinika. Ny tantsaha eto anivon'ity commune ity dia manodidina ny 7 isan-jato eo ny tantsaha misitraka an'izay tetika zay tokony hisitraka an'izay miaraka amin'ny OIF itoy moa ny fiaraha-miasa eo ihany koa ny ataontsika hoe amin'ity voalohanyity sehatra voalohanyity dia ireo mpamboly no tena toanany io tetikasa io.
Nanamafy ny be ny tanàna fa isitraka ity tetikasa soram-piankohonana sy fampananana asa izay iarahana amin'ny fikambanana Andromaso ity ireo fokotany 5 izay mandrafitra ny commune. Nitsongaina ireo tanora 12 taona ka hatramin'ny 13 taona izay moa no tena hoe sitraka toanana izay OIF zay eto amin'ity commune misy anay ity. Ny isan'ny mponina eto aminay dia manodidina ny 31 744 eo, 470 sy 3 alina eo de ao anatin'izay mponina zay 9 isan-jaton'izay mponina zay de tena tatsaha mpamboly avokoa sy mpiompy misehatra amin'izay fimpiana sy fambolena zay. Maromaro ny tsy manana an'izay karapanondro zay ny soram-piankohonana eto anivon'ity commune misy anay ity zay anaovana hetsika isaky isa-taona mba hisiny zay hetsika fahazahoana soram-piankohonana maimaim-poana zay eto anivon'ny commune isa-taona zay de manantanteraka an'izay. De efa na izany ara de mbola betsaka ihany ireo tsy manana, ny antony eo ireo matahotra miditra birao-panjakana, eo ihany koa no matahotra hoe sao de mandoha vola eny anivon'ny birao-panjakana eny de ny anay nefany de tena hoe maka an'izay soram-piankohonana eto aminay zay de tena hoe maimaim-poana mba hisitraka an'izay mba hahazahoana an'izay soram-piankohonana izay. Tonga nanatrika sy nitondra fanazavana momba ny tetikasa moa ny solotenany OIF izay nanasongadina fa ny tanjony fandarana asa dia ny anampy ireo tantsaha tsy manana soram-piankohonana sy karapanondro ahafahany miditra amin'ny sehatra ara-dalàna, hisitraka tolotra ara-bola sy ara-teknika ary anitatra ny fahafahany miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny sehatry ny fambolena. Lafomba vao ahafatanteraka kosa nentina tao amin'ny fiangonana FLM Ambatovinaky androany ny nofo mangatsika ny Razaka Olive. Mpanao gazety Zokiolona sy Matianina izay nodimandry teo amin'ny fahaefatra amby 70 taonany. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra azy ireo fianakaviana, namana, mpiara-miasa ary ireo mpanao gazety. Taorian'ny fotoam-pivavahana sy ny fanaovam-beloma farany dia nitodidona ka ny sotanana FFPM Mandrazana izay toerana andevenana azy. Ankoatry ny maha-mpanao gazety azy nandritra ny taona maro dia mpanolo-tsaina teo anivo ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM izy. Manampahaizana ara-pitsarana eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera ary mpiandry ho an'ny WB sotanana FFPM. Atao anatin'ny afatra nosoratany tamin'ny taona 1970 izay nanehony sady ny finoany sy ny fahavononany hiatrika ny fahafatesana dia nanambara izy fa ny fanay no tena maizy azy ary nambarany fa citoyen du monde izy miandry mifandray ampo antsaina ary ara-panahy amin'ireo olona maro manerana izao tontolo izao. Ny ekipany MBS TV sy ny radio dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo havany ary ireo mpiara-miasa izay nilozany Razaka Liva. Maresaka iraisam-pirenena miaina anatin'ny hafanana migaingaina manodidina ny 70 degré Celsius ny mponina ao Azia amin'izao fotoana izao. Raha hoan'ny Korea Atsimo manokana olona 10 no namoiny ainy vokatry ny onjaka-hafanana ambony izay tsy mbola nisy tany an-toerana. Manoloana izany nametraka ny rafitra fanaraha-maso eny amin'ny abakabaka ny governemanta ho fiarovana ny fahasalaman'ny vahoaka any Korea Atsimo raha ny vaovao ny Antsipriana izay. Nahafatesan'olona 7 faravakely ny onjaka-hafanana mahery indrindra izay tafakatra 27 degré Celsius tao Korea Atsimo amin'izao fotoana izao noho ny fiovan'ny toetrandro. Tsy mbola nisy toy izany ny teo amin'ny firenena raha ny toe-java-misy hoy ny filoha koreanina Lee Jae-myung. Efa mihenika manerana ny kontinanta Azia ity hafanana ity. Araka ny firaketana ofisialy ny onjaka-hafanana ambony indrindra dia tafakatra 12 degré Celsius ny tany Japon ary tafakatra hatramin'ny 27 degré Celsius kosa ny tany Inde tamin'ity taon'ity vokatry ny tranga voajanahary iray antsoina hoe El Niño izay mampiakatra ny maripana ny ranomasina Pasifika sy ny eny an-tanety. Manoloana izany, nanao antsoavy tamin'ny manam-pahefana ny ampitombona ny fanampinana ireo olona marefan'ny Korea Atsimo manoloana izao hafanana mingaingaina izao. Taorian'izany, nametraka rafitra fanaraha-maso eny amin'ny abakabaka tamin'ny alalan'ny drone ny governemanta ho fiarovana ny fahasalaman'ny mponina any ambanivohitra, indrindra fa ireo zokiolona tantsaha izay mbola manohy miasa tany matetika. Manentana ny mponina hijanona an-trano ny tompony andraikitra amin'ny alala fandefasana hafatra fampitandremana amin'izao fiatrehana ny toe-java-misy izao.
raha tsy aivina ny volana me 5 efa nahafatesan'olona mahery ny 500 tany Inde vokatry ny hafanana mahery vaika avy amin'ny El Niño. Niakatra be ny hamandony rivotra tamin'izany ka tsy hafa-ny aina ny mponina ary mbola niteraka fahatapahan-jiro goavana izay nandravany raharam-panjakana sy ny hôpitaly ny hafanana tamin'izany fotoana. Ny biby paresseux sy ny cornet eo amin'ny mason'ny olombelona no hafakely ho ampahafantarana antsika indray amin'ity androany ity. Betsaka no mihevitra sy mahalala fa biby kamo sy miadana ny paresseux kanefa misy fahaizana iray hafa fananany izay mahatalandrona. Afaka mitazona ny fofinainy ao anaty rano hatramin'ny 40 minitra izy ka mihoatra lavitra noho ny an'ny dauphin izay mahatratra manodidina ny 10 minitra eo ho. Rehefa milentika ao anaty rano izy dia mampiadana be ny fitepony fonony. Vokatr'izany dia miena ny oksizeny laniany vatany ka afaka mijanona ela ao anaty rano sy tsy miaina maharitra. Mahavariana fa ao anaty rano no tena ahitana ny fahaizana. Da dia miadana ety an-tanety aza ity biby ity dia milomano tsara sy afaka mandeha aingana kokoa ao anaty rano. Mampiasa izany fahaizana izany izy rehefa miampita reny rano na mifindra makany amin'ny hazo hafa. Ny paresseux koa dia anisan'ny biby mitsitsy angovy indrindra raha oharina amin'ny biby hafa. Miadana be ny fiasan'ny vatany ary na ny sakafo hohaniny aza dia mety haharitra herinandro maro vao levona tanteraka. Ny fampiasan'ny hoho lava sy ny fiondrehany kosa dia manampy azy fikitra mafy amin'ny sampakazo ka afaka mihantona mandritra ny ora maro na dia eo ampatoriana aza izy. Raha ny akamaroany taova ao amin'ny vatan'olombelona dia mila lalandra ahafahana mamatsy oksizena sy otrikaina velomana ary hanampy azy amin'ny fomba fiasa. Fa ny cornet na ny fitaratry ny maso kosa dia taova kely iray hafa tanteraka izay mandrafitra ny fahitany maso. Mahavarinana fa tsy ahitana lalandra mihitsy ny ao aminy. Ny antony dia varavarana idirany hazavana manokana ao amin'ny maso ny cornet. Raha feno lalandra izy dia tsy ho mangarahara mihitsy ka hiena ny fahadiovan'ny fahitana. Na dia tsy misy lalandra aza nefa dia mbola mahazo izay ilainy ity taova kely ity. Ny ranomaso no mitondra ny rano sy ny otrikaina. Ny oksizena kosa raisiny avy amin'ny rivotra ary ny merakeza na ny ranomaso anaty. Ranon-javatra ao anaty maso no mamelona ny faritra ao anatiny. Mahavariana koa fa ny cornet dia isan'ny faritra tena mora mahatsapa fanaintainana eo amin'ny vatana. Izany no mahatonga ny vovoka kely na zavatra madinika miditra ao anaty maso mampangirifiry sy mampivoaka ranomaso ho azy avy hatrany. Manify be ny cornet izay eo amin'ny 4.10 mm monja eo ny fateviny. Na dia izany aza, izy no iray amin'ireo ampahany manandandra indrindra ao amin'ny maso, noho izy manampy hampifantoka tsara ny hazavana mba hahafahantsika mahita mazava. Raha fitinina, ny cornet no any ampahany mangarahara eo amin'ny maso izay miasa nefa tsy misy lalandra. Na dia izany aza, mahazo sakafo sy oksizeny ilaina foana izy ka afaka manampy antsika hahita mazava isanandro. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorany teknisiana sy namana-panao gazety nafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Ny sampana fampalalam-baovao no mametraka ny mandrapitafa fa ny tenako mbola iverina eo rehefa avy eo afaka minitra vitsy hiaraka ao anatin'ny fandarana dinika mandrapitafa vetivety ary tompoko lahy sy tompoko vavy.